Fitidy sy lalana. Tandara nosoratany Priskara Godoamanana. Dia izay le plan. Tandreny fotsiny sao dia langolangonao dia latsa-pity aminy ao ianao a. Tsy fantatra hoe hatraizany zava-bitako raha mivadika amiko ianao. Za ve dia hivadika amindry izany e. Ndry ange mpanjaka vavony foko e. Eno a. Aiko anie izany e. Fa mampitandrina ny lahy fotsiny a. Tonga dia miara-maty ihany nareo fa ataovy tsara. Dia izay eky a. Ho avy eo ilay namako rehefa avy eo raha tsy mampanina ndry. Ko maninona moa e? Tranondry koa ne ato e. Manana zo apiditra an'izay namandry tiandry ato ndry. Tsy misy olana amiko mihitsy izany. Eny ary misaotra aloha na dia amin'ny fahatsorandry fotsiny azy e. Fa tsara ihany mifampierako. Mety izany efa tonga izany mihitsy izy. Aleo nge jereko e. Mba iza koa ary izany namafiresahany anazany foana. Dia izao olona izao foana ny ambetindresany isan'andro izao. Tsara e, tsotra e, be fitiavana e. Mandrosoa Joary a? Dia androso tokoa moa izany ko. Tsara ery izany tananareo izany a. Salama tompoko. Miarahaba tompoko. Tompoko ahoana ary e. Karaha tsy olona antitra be nareo tompoko. Izy akila namako nyteneniko andry iraina. Joary ny anarany. Dia izy ry Joary no iraina. Kozinako. Izy no lakaiko mifoky indrindra. Dia faly mahafantatra ny madame sa moa mademoiselle iraina? Mademoiselle ka. Fa iraina fotsiny dia efa mety. Faly mahafantatra ihany koa. Mahay milalao filma kosa le Joary a. Notazomin'ny ela be ny tanany iraina sady tsy navotsony mihitsy. Raha tsy somary nysotominy iraina kely. Sady amin'io fampijery tsara anatin'ny maso ry zareo. Ohatran'ny mahasaro-piaro indray ilay fihetsika ka. Za koa ohatran'ny adala izany. Tonga dia action izany ko inona moa. Ary iny tia mijajirika be ty fotsiny fa mipetrapetra ary Joary a. Hita ho a. Maza ho toerana. Ny Joary moa. Joary ka. Dia misaotra e. Adino sahady ny anarako. Makatoko fotsiny fa esa dia hoe adino sahady. Aleo aka zava-pisotro any an-dakozia aloha za fa sady mafana be koa izany andro izany. Misaotra kia. Dia tonga soa aty aminay izany ry Joary a. Fa inona koa ary tia mahazo anatampoka teo e. Tonga dia tsempo-dratsy sy nidobodoboka be izany mifoky foana hitany Joary. Inona ary mahatonga an'izany? Sa ve ilay izy nirasahany fiana foana? Tsy bandainga kosa aloha fifadena tsara tarehy ilay Joary a. Sady mahalala fomba amin'ny mababo avy hatrany amin'ny fitsikiny. Inona koa ary mahatonga nameritreritra an'izany? Olona voazao fantatro. Sady inona moa izay amiko? Tsy afaka hiaina tantaram-pitiavana toy ny olon-drehetra akory. Efa fotoana fohy mantsy sisa ny iainako eto ambonin'ny tany eto e. Aleo rangatsy mieritreritra zavatra mampalahelo ohatr'izany a. Mila mitsiky foana fa izay ny lalam-piainana. Ary aleo eto koa inga andreto jour eto fa mangasiasy eo fotsiny ny vahiny. Izany fa tamin'izany. Mahaiza tsara mandangolango rehefa miresaka aminy a. Aleo hifindretsy mitsezara eto so matsikaritra zavatra hafa izy. Misaotra kia iraina. Ndry koa dia misahirana ka. Misahirana ahoana moa fa androany ve mba misy vahiny atao amintsika? Fa hono e.
nareo mirahavavy izany no mipetraka atao amin'ity tanàna be ity. Misy mpanampy ihany mandalo intelo isan-kerinandro fa raha ny tena izy dia izay roa ihany. Afaka mandalo matetika koa ianao rehefa misy fotoana fa mangingina izay mirahavavy indrindra moa fa iraina rehefa ilay izaho mandeha miasa ireny. Raha tsy mampaninina ny iraina dia mandalo ka. Sa ahoana? Inona ry ny avaloko amin'izany? Tsy maninona ka tsy maninona mihitsy. Inona koa tia menamena ry ity ry iraina? Mpandeha kamana io e? Nga ianao sarikenatra be? Ny fanaraisin'ny indray ny tanako. Inona koarina tonga napetraka teto akaikiny teto e? Ary toa variana be ianao e. Iraina. Tsy variana fa oe, saika adiniko fa zaka mila miantso any am-piasana fa misy mail mbola tokony alefako izay ao. Miala tsiny aloha reto fa iantso dia andefan'izay vetivety dia midina eo ihany. Eo aloha nareo mba miresadresaka. Fa angatsy afaka miandry mihitsy ankizy izany Izay ve dia avelan-driry reto kosa? Fa matahotra ananga ianao. Vetivety akia. Mba ampiresao aloha izy ry Joary Eno koa dia mampimika. Mahita tenenina mihitsy izany raha olona. Ka zaniko, izany ny zava-misy. Inona koa ary tia mampifanifanetika an'ireto tato. Jerena tsy mifankahazo be ery. Ohatran'ireny olona efa mifankafantatra 4 taona ireny. Na izay sy Joary raha tsy manao ohatr'izao. Ary iny tia mahafalifaly anareo ity. Mba zarazarao fa izay koa mba te iome. Tsisy ninninona fa mba mitantara blaky amin'ny iraina fotsiny aka. Izay vao lasa ilay mail teo fa azafady raha somary elaela fa ilay connexion koa mihetsoka be. Tsy tsikaritra ireo koa raha izao izany fotoana mandeha izany Tsy maninona ankizy izany Hazavy ny diso sa ohatry ny hafahafa izany anefa ohatry ny hoe sary-piaro izany ny fetsiny. Nefa ny dia no antitra teriny foana hatramin'izay fa mpinamana madio ry zareo dia inona ny tokony hasary-piaro azy amin'izany? Izay raha teo tsy nanao fihetsika hafahafa kosa. Tena mandeha marina izany lery izany reto ka. Aleo angamba angady adalana ka. Orfia, ty le taratasy tokony omeko anao sao dia tia indray no adino io nefa anaty trano ity ny tia natondriako taty. Marina moa, misaotra ry Joary manaraka ianao efa misy antony hafa fa tsy hanatitra taratasy ho atsony Izay aloha dia marina. Na nala fahanginana anareo mirahavavy fotsiny aza. Ok ary veloma Joary. Dia misaotra ihany koa ny tondra tsikitsiky ho andro Mbola mila tohizana indresantsika iny fa tsy mbola tapitra hatreo sady important be izany. Eny ary veloma ry Joary fa inona izany resaka important be izany iki? Sady hoe mbola mila tohizana? Mba mianiany fotsiny kizy fa tsy misy resaka important izany Tena ohatry ny oatra be noho ny fanarahana kosa ireny fihetsika nataony Joary ireny. Mila mifanazava tsara raha pitsy fa tsy mety amiko izao. Maninona ary any tsy nahita toro mihitsy tamin'ny alina fa dia tany amin'ny Joary foana ny saiko. Dia sanatria ve ka tia azy nefa olona mbola tsy fantatro akory izay tena momba azy. Iny tia mampitsikitsiky vendrana andry ity? Falifaly Ndry koa dia mahita lazaina tsy falifaly izany fa mandinika an'ity andro tsara be ity fotsiny akia. Ohatry mba te hivoaka kely izany sady efa ela izay tsy niala tao trano mihitsy fa dia ato foana. Raha tsy hoe mandeha makany amin'ny dokotera anga. Mahagaga akia izanyko. Hatramin'izay ndray tsy mety mivoaka fa dia ato foana. Tampotampoka eo dia hoe hivoaka
Misy zavatra hafahafa mihitsy eo ambadika izany a. Zavatra inona? Oka fa haiko. Tsy zavatra aloha e. Olona. Ony e? Ai, olona ahoana koa kia? Dia olona iza koa nefa? Joariko izy indray. Fantatro tsara angendry e. Fo nanomboka nahafantatra azy dia lasa miramira endrika izany. Teo aloha indry malomaloka fa izao mitsikitsiky foana na dia tsy misy antony aza. Fitiavana daholo eky izany a. Andre gaga eo. Dia vakiana fotsiny ety amin'ny endriko izany rehetra izany. Fa hono aky? Fa nareo sy Joary marina izany efa ela mpinamana. Ie, efa 10 taona teo izay mifankahalalana. Fa ahoana? Dia tsy nisy inona mihitsy izany teo aminareo. Fa dia hoe mpinamana fotsiny na haiko. Tsisy ka. Tena finamanana madio ny anay, arak'ilay efa nitantaraiko andrireny foana. Izy koa vao tsela izay no nisaraka tamin'ny olon-tiny dia ohatra mbola tsy teherika vehivavy izany mihitsy. Ie. Bonne journée aloha ndry fa andeha hiasa ka. Misy havatra? Misa Tsy misy an'izany kia. Izay fa mahazo tondra ity rariva izany. Ok ary, rariva. Dia ahoana ireny fihetsikareo maly ireny? Maninona? Fa tsy ianao ihany ve no niteny hoe mila mahay milalao filma tsara? Ankinina indray. Ka na izany azy e. Efa diso tafahoatra le ianao. Aiza ve ranga dia mifampijery ela be eo nareo nefa izaho eo. Ampopotsy mihetsika amin'izany kosa aloha efa tena tsy haiko intsony. Raha azoko natao dia vonoko teo mihitsy nareo fa tsy zakako intsony ireny. Tsy azoko mihitsy koa ianao tika. Fa tsy ianao ihany ve namolavola sy nametraka an'ireny paikady rehetra ireny mba ho tia anay irainy? Ianao indray tia ny Tomila vanina, sary-piaro ohatrin'ireny indreny. Aza mifanadala ary fia. Ajany koa anio. Aleo miaina amin'izao. Inona koa ary tia misafoaka be ity? Ianao koa dia mora teritra ka. Ianao ohatrany tsy azoko mihitsy koa. Le bandy efa mba misakra be dia ianao indray ohatrany milady sy mila ohatrany tsy azoko mihitsy. Afaka daboka any io raha izay no tediavinao e. Ao ary avy eto akaiky dia fihiny kely aloha izany dinihako an'izany rehetra izany. Sy miala ianao e. Joary! Oroy a. Dia izany ary lanja ny zava-misy a. Hatramin'izao aho ohatrany tsy mahazo aina izany mihitsy. Fa mba iza loatra ary izany bany izany e. Tena mba tiako hita. Zahay amantsy vao nahita an'ireo ohatroatra amin'izay. Dia taiza koa nahita amin'ny fian'izany olona izany? Namana efa ela hono Joary. Dia indrio ve ho azany mino hoe tsisy nininona mihitsy teo amin'izy ireo ka? Efa nanadiady amin'ny fitsara ihany aloha izahay e. Fa izy moa milaza hoe tsy nisy nininona ho fa mpinamana fotsiny. Ay, ohatran'ny hafahafa mantsy izany raha izay efa ahafantarako amin'ny fia izay. Ai, elahy koa izany dia efa ara-tsi-panahy fotsiny tsotro izao. Ndry ihany iko. Fa na izany aza maiza mitandrina ry iraina. Tsy dia tandreo voatoanam-pitiavana. Inona tsona ny zavatra mety mbola arary mihoatran'izay efa mahazo sy ainako isan'andro izao lanja. Mafy anie izany hoe afaka iambolana farafahaelo izany dia andao ny tany. Aza mieritreritra n'izany e. Jery ngera tsy mba ny ranomaso indray ilay endrika efa miramira ny fitiavana teo e. Fitiavana? Fitiavana izay ampitondra lahelo olona fotsiny. Fitiavana tsy ho lasa lavitra akory. Izay mampifaly indray izao no tokony atao indry. Fa tsy hoe ranomaso lava ny ainana amin'izay andro sisa iainana. Ararotony mankafy fiainana. Aza atao sakana tsy tia mihitsy izany fahafatesana izany. Za koa dia mandeva fisainana lavitra amin'izany. Joary ary tsy haikory na tia na ahoana. Sady aleo koa ary izy tsy tia sao dia lasa hijaly eo fotsiny rehefa lasa. Andry, iza koa tia miantso ity. Allo? Andry,
Mampalahelo ahy loatra ilay tiako. Zaho dia azy eto tsy hitany akory. Ho lava rindray no mampidepy fitiavana azy. Tsy manina raha izay no mahasambatra azy amin'izay andro kely iainany sisa. Iraina, tianao aho ary ho tiaviko foana ianao atsoy aza. Tiaviko mangina ihany koa ianao mandritra ny fotoana mbola maheo ianao. Ao tiaviko na dia namana fotsiny ihany aza no ndraisanao aho. Inona koa raha mbola ataon'ity bandy ity aty? Aiza Iraina? Tsisy fiarabana, tsisy ninina tonga dia aiza Iraina? Manao ny fi? Aiza ho ahy Iraina fa mila azy ah? Lasa ny telefona any ambadika any izy teo e. Ary inona izany mbola ataonao aty amin'izao andro alina be izao e? Ifindra monina aty nga? Aka nanala fanginana ny Iraina fotsiny aho. Efa andeha mihitsy aho zao. Miandry azy avy amin'ny telefona fotsiny. Ndana tonga dia mandeha any fefa tonga ah? Veloma? Eny ary. Veloma ho aminy ao. Bandy tsisy ilaivana azy tsy. Sady lehilahy mohaka. Itory fitiavana amin'olona efa ho faty koa dia tsy vita. Aleko tsy miditra amin'izany fa sao dia lasa n'ilay vendrana iny eo ny arena raha mivady ireo. Arena tokony hikalapoana ny sipa kosa ve? Efa tokotry. Ary lasa angakilanja teo. Veloma ho fa maika be izy. Sady tsy teny elingelina ilay fotoana maminareo. Fotoana maminay? Ain-drehetra nefa tsy ho ary ny antsondry teo e. Iza kiny antsondry amin'izao alina be izao ankoatra ny tsy ho ary ah? Lanja teo. Dokotera ve dia mbola hiasa amin'izao ora izao? Ka inona ho izany vaovao ny tsoary ka? Vaovao amin'inona ki? Ka nareo sy tsoariko. Nresaka anie izay tany ampiasany e. Dia hoe tia andriona izy. Vao nahita andriona izy dia latsa-pity. Izany ngamba ilay atao hoe coup de foudre e. Dia nampirisiako ny antsondry teo iny. Izany ve ki? Ka izay mihitsy any nresany teo i. Nefa izaho matahotra mafy sy ho ampijaly azy fotsiny fandalovako eo amin'ny fiainany. Raha rota rikala. Mamy iny aky miainao anatin'izany fitiavana izany e. Taiza teto ambonin'ny tany na aiza ndry lehilahy. Misaotra kely Iraina. Misaotra namelona indray ny fitiavana tao anatiko. Tena mafy ny lalana ny lalovako noho ny fitiavana fa ianao nanasitrana indray ireo ratram-bola tavela tao. Mametoka anao fa ho tia sy hanatra anao e. Izany tokony hisaotranao ry tsy ho ary ah. Ianao mba nalalako an'izany atao hoe fitiavana izany. Tsy mbola nitempo fitiavana tamin'ny olona hafa mihitsy ara tsy taminao. Ary mino fa ianao irery ihany mandra-patapitry ny fofinaiko. Izaho koa toraka izany akia. Manana projet be dia be ho antsika sindria. Projet ho an'ny ho avintsika sy mety ho taranantsika ho anao riana. Vonany amin'izany ry. Tsy ho ary ah. Aza miresaka an'izany mihitsy loka. Avelao mba hanararotra an'izao fotoana mameo anilanao izao. Ndry dia mankafy ny fotoana miaraka amiko marina ilay zanak'olona. Mampalahelo indray ity izy. Jereo ange. Tsy mahatsapa an'izay ambonin'ny tany akory fa dia rehefa ao anaty fitiavana fotsiny. Nefa raha mba fantany mantsy Iraina. Iraina. Fa manino ianao e? Ohatrany hoe lasa saina be izany sady mangano hoana. Misy zavatra mampalahelo anao anga? Saory tsy ho ary ah. Mifona. Fa mifona hoana? Marary ah. Ka inona no tokony hifonanao amin'izany? Atsoina nga ny aretina. Ka tsy azonao ange. Namitaka anao ah.
hoe ity anao mandrakizay nefa sa marary. Ka andao any amin'ny dokotera raha marary ianao. Andriamanitra, inona ary ty atoko? Dia mbola mamindro findro an'ilay tiako ihany. Le tiako tsy tokony hiteny an'izany akory. Nefa za ty mety azy ihany. Mitombo isan'andro ny fitiavako azy na dia tsy tokony izany aza ny lalana. Aretina tsy sotrana tsony ary tsy hoary a. Foan'ny kansera ary miandry fahafatesana sisa. Nefa dia izao latsa-pity taminao izao mifona tsy hoary a. Inona ary ny ataoko amin'ity zanak'olona ity? Tena very a marina. Iraina, aza mitomany fa vao miha mampitombo ny aretinao ange izao. Tsisy fonanao izany fa zaho koa anie tia anao e. Ary vonina hiatrika an'izany hiaraka aminao. Malala, Tsoary. Inona ary ty manataitra ty e? Ohatran'ny vehivavy atala, mahatsiravina. Andray Tsoary, sa andray lazainao adala sy mahatsiravina? Niova mihitsy ianao tato ato ka? Ka inona ary ny ateranao anao ohatr'izany io e? Tsy hitanao angafa mbola mifatika amin'ny asa koa io? Inona ny asa efa tohanao efa lasa fisainanao fotsiny ianao? Inona mampiasa sainanao? Iny vehivavy tsy misy fotony iny? Vehivavy tsy misy fotony izy e. Le kalavavy tsy ho faty efa ela inko. Izy indray? Za? Maninona dia mahay vava sy ratsy toetra ohatr'izany ianao ry fia? Ka lasa ty azy ianao fahatsapako azy. Niova hatramin'ny fitiavanao aho. Fotoana rahantsika aza tsy misy tsony fa dia any an-trano any foana ianao. Aza miteny mihitsy hoe mbola ao anatin'ny plan daholo izany a. Haiko fa efa tena latsa-pity amin'ny iraina ianao. Fa izaho taddio tsara ry Tsoary a. Fa ny zavatra mifanarahantsika. Fa raha vao mity azy ianao dia tsy maintsy taperiko mialohan'ny fotoana ny aminy. Tena ho vita ny fi mihitsy izany raha io toetran'io a. Tsy afaka melan'izany fa ny fotoana kely mba hananako miaraka amin'ilay tiako ve dia afoezina indray. Dia tsy kombakomba mono an'ilay olona tena tiako indrindra ve ahy? Mahagaga fa tonga amin'ny fotoana tsy hampozina marina ny tena fitiavana. Aza manao an'izany akia. Indry ve dia hamono olona. Ka mitandrema azy e. Hainao tsara fa vitako izany. Ary amin'ny fotoana tsy hampozinao akory. Ary via tika. Inona ary ty tezitezitra ty? Ary ino reto entinao reto? Za mba tonga aty aminao dia kitakita no azoko ko. Nefa tsy tsapanao mihitsy ny mahazo anazy ny any anatiko any rehefa mahita anareo fampitorotoro fitiavana ao an-trano ao. Ok izay re a. Fa inona ho ary reto entinao retoko? Tsy fahy-sakafo saika irahantsika mihitsy ireo. Amin'izao fa 5 taona ny irahantsika izao saingy tsy tadidinao akory ary izany. Efa any amin'ny olona hafa ny sainao. Aleo andefa tsy. Tinio tsara izay teniko izay ry Tsoary a. Dia mahaiza mitandrina. Lasa? Dia efa niteneniko anazy daholo ny marina ry lanja. Nalahelo be saingy tsy misy azo atao fa izay ny lalam-piainana natokana ho ahy. Tsy azoko fotsiny hoe maninona amin'izao fotoana efa akaiko izao vao nataon'Andriamanitra nahafantatra ny Tsoary a. Mampalahelo ny tantaran-dreky ry Iraina ka. Dia ahoana no nandrenisany hoe fotoana fosisany ny ainandry miaraka aminy? Inona moa ny azonao atao efa dia gina tsy nateny izy e. Tsy natavavoaka fehezina kely aza. Iraina. Lanja, marary a. Iraina. Marary be eto amin'ny foko eto. Oka aloha e, fa manindry maninona ha? Lanja, vonjeo a. Lanja. Andrekakeo. Iraina. Iraina. Tena torana izy marina. Manao krizy indray ty. Aleo tonga dia bataina dia hoentina any amin'ny hopitaly aingany. Dia ho androany ve ilay andro vao tondro andozanao ny tandry Iraina? Tsy foika ianao ka.
mezaka ny ho mafy mihitsy iraina ka tovavy tsara tarehy sy tsara toetra otr'izao dia andao an'ity tany ity sahady. Tena lasa tsy foko ianao iraina. Very tanteraka raha ilozanao. Mifona aminao aho malalako a. Tsoary, hainao io. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro ihany ahafahako mahita anao. Nye tombonandro raha nietsika teo ny devoloko ny tsindriko tamin'ny ondana teo ry saingy mbola tsy afaka manao an'izany aloha izao fa tsy maintsy miandry. Efa tsy androko intsony izay hikalaponako amin'ny harena be sy fitiavana eo anilan'ny Tsoary. Iraina, aza mbola metsika be aloha ianao fa mbola tena reraka ny ianao io e. Aza vela rereto ary Tsoary a. Mitsanona eto akaikoko foana fa mila anao a. Aza matahotra kia. Tsy aleto akaikinao eto a. Ary matoria aloha e. Tsy aleo ahoana ianao? Zaho anie ilay niteneniko anao e. Lasa tia ny iraina ianao. Avela hoe sy tendao hivoaka any ivelany any fa misy zavatra resahako anao. Hivoaka any ivelany any ahoana fa iza zany niandra ny iraina io ka? Ka eto zany ny tianao hiresaka? Mangina ary fifa taitra eo iraina. Iza aza jereo fa reraka be. Ianao mitabataba otrany ninona miteny. Sady resaka momba ninona nefa e. Ka andao aza. Avelao lanja ny andry azy eo. Andao. Mandreraka anakora nga ty vehivavy ty ka. Marina moa. Ary aza ritidritina ohatr'izany ary fifa inona ary tia. Mamalala menatra fa tia mason'olona ve ianao manao fihetsika tsy voahevitra ohatr'izany? Inona ndrarahiko an'izay olona tsy fantatro any e? Zao ry Tsoary a. Inona? Tsy zakako intsony ny mahita anao manakaiky ny iraina sy maneho fitiavana azy isan'andro eo masoko eo. Zakanao ahoana moka? Fa tsy hevitrao daholo ve zao e? Zanga mila ny arena ny iraina. Ka ampilamano avintsika ne ny tanjony. Ianao ary tia nefa mitady hivadika. Eno tsara. Vao mivoaka ny hopitaly eo iraina. Dia maninona? Dia atao izay fika rehetra andresenao lahatra azy fa hanambady anao izy. Dia misoratra ara-dalàna nareo. Tsy androko intsony izany telovolana tonga amin'ny fahafatesana izany. Fia, maninona nefa raha daboka any ty tetitrantsika ty e? Inona? Atsanona ahoana? Izay firy taona nieretako ny henako niaraka tamin'ireo izay ve dia hiala maina fotsiny amin'izao a? Ataoko adala ianao ka tezitra. Tsy miala maina izany ianao e. Iza moa ny andovan'ireo fa tsy ianao ihany ka. Manana an'izy izy. Nga naraka azy any am-pasany any arenany. Mety ho marina. Saingy tsy te hakarisika amin'izany ary Tsoary a. Efa niainako tamin'ny dada maty izany. Ny dadan'ny iraina moa izany e. Ny ambediteniny hoe toy ny zanany tera ny fandraisany ahy. Nefa inona akory? Rehefa maty izy tsy namela akory na tapam-panjaitra ho ara fa ho an'ny zanany vavy tokana daholo ny arena rehetra. Izany a dia niraisiny toy ny zanany hoy ianao. Aleo raisina tanana amin'izay mihitsy no avy. Amin'izay azo antoka tsara fa tsy maintsy antsika daholo ireo aren'ireo. Sao dia omeny mahantra ndraika loza. Na izy ve dia anao an'izany e. Anome izy ka tsy aleo no omenanao avany iray raha aminy any. Tsy mahafantatra ny iraina tsara marina ianao. Vita ny tsara mihitsy mametraka didy miafina hoe omeny amin'ny mahantra sy ny akan'ny taiza zazaka ambotony atsasa manila ny arenany. Asa soa ange izany. Na ny atsasaka eo arembe an'io fotsiny aza no azonao dia efa milamina ianao. Tsika ho hery Tsoary a. Tsika. Lava be izany fa izay e. Atao izay andresenao lahatra azy hanambady anao. Dia anany ambony. Amin'izay koa izy mahatsiaro sambatra tsara mialoha ny diny vovoka. Lasa fandany ianao raha hiverina hiakatra any aminy fa tsy. Dia efa eritrereto tsara fotsiny fomba angatahanao vady azy. Tsoary io. Ahoana ki? Jereo any ity zafa efa tena fotsiatsatra kely. Efa tena tongotra ilay fotoana nefa izaho ty mbola tsy fonina nalavitra anao. Iraina. Aza mandeha feritreritra amin'izany foana ianao e. Vao may izao ranomasy alahelo izao no nafainganan'ilay fotoana.
Tsy aveniko anao Tsoary fa tambola tsy nisy anao teo amin'ny fiainako a. Tsy nampaninona mihitsy nandao an'ity tany ity. Efa niomana tamin'izany ary rehefa nahay-niona ihany koa saingy no nisy anao dia laza tsy te havoy an'ity tany ity indray a. Nefa tsy afa-manoatra ntsony azo fa sain'ny lalana voasoratra ao a. Ary aza mitoman-tsoa moa malala. Isorako indray nahafantarako anao. Ianao tsy inona no natsapako an'izany tena fitiavan'izany. Misotra Tsoary a. Misotra nampafantatra an'izany atao hoe fitiavan'izany. Azafady ry izy roa manelingelina. Ity ilay zavatra nafaranao Tsoary a. Fa zavatra nafarako iny? Le hoe voninkazo omenao an'i Rainako. Le surprise e. Aza mody fanina. Fa inona indray ary ny ao ambadika izany fihetsika fy izany? Surprise inona ity resany? Marina raha niteny an'izany akory. Aza menamenatra fa inona ary ty? Ty aky Raina. Nataon'ny vadindry mifidy an'ity voninkazo ty aho andry. Sady misy surprise be ao anatiny fa tadiavo tsara. Vadiko? Vadiko ahoana? Dia surprise inona koa? Jereo ao dia hitandry e. Tsoary? Tena faly be ary ty koa. Sady tsy napoziko mihitsy. Fa tena vokatry ny fonao ve izao sa fetrana azy fahalelovana fotsiny? Mitenena ary Tsoary fa lehilahy angatabady ve dia mianahana ohatr'izao fotsiny a. Raisy ny peratra eny an-tanàna iny dia ampidiro amin'ny ratsany. Mba jejojejo e. Dia tena tsy namela ny fy mihitsy raha tsy tanteraka mipaika ratsiny. Inona tsony moa izany no azo atao efa dia tsy maintsy manaiky alary Tsoary fa efa tafiditra lalina. Anjaran'la kosa ny miaro ny Raina rehefa vita ny mariazy fa tsy ho avela ho vonoiny ity tsy vaniny ity. Tsoary. Tena tsy mba napoziko tanteraka toy izao ny amintsika. Tena vonina no an'izay sambatra anao ry Raina. Ary vonina niaranao koa amin'izay mety fofony ainao. Fofony aiko? Iza ny fofony aiko eo? Ny fotoana iainako ary tsy efa tsy amam-bolana intsony fa herinandro vitsivitsy sisa. Aza miteny an'izany ry Raina. Avy aloha, avy eto tratraketo fihiniko izany vadiko izany. Indrisy ry Tsoary fa dia homana ny tena sahady ianao atsy a. Tsy havita amin'ny metaranaka anao akory aho dia ho lasa. Aoka kizahay a. Aza miresaka zavatra mampalahelo mihitsy aloha. Andao hisitraka ny fotoana mamerahantsika. Ho fiainontsika fitiavana sy asambarana ny tokantrantsika na tsy aharitrela ry. Marina lesy izany a. Ka nanahoana hono ny vola tantely mpivady voaka? Mangina fa aza mitabataba eo ianao e. Mbola matory Raina. Ka inona ny rarahiko an'izany? Reraky ny alina nga? Aleo izy taitrany. Dia atianao tanteraka mihitsy afa dia mifantoka tanatin'ny fitiavana mamy be nareo allo. Tsy mba nandalo tao anatin'ny sainao akory hoe any izay fi. Ilay vadiko tena tiako. Moramora fia. Mangina ho afa henon'ny Raina daholo anke izany. Ka tsy maninona fa dia ho tapatapaiko ho henony mihitsy ka. Ho ren'ny tany aman-danitra aza raha izany ny ilainao. Ianao ary tsy momeko an'izany izy. Avelao aka? Avelao ary Tsoary a? Tsy nanitabataba. Efa tratra ny tanjona. Tapitratra ny ferahanao aminy. Ataovy ampy ianao iny vola tantelinareo iny. Tsy maintsy matoko io androany. Aty ianao aty ka. Gadra fa mamonola avy ianao aty. Iza nefa ny afantatra hoe fonoko izy e. Iza nandeha teny any amin'ny polisy? Fia. Ianao? Ohatra ny hoe maty ny aretina iziko. Avelao e. Avelao ary Tsoary a. Fia. Ianao izao no mandova andrahitra satria efa vita mariazy aminy. Dia afaka mandeha amin'izay izy. Izay koa ny tena nendrasana ange.
sady ela loatra ny zarako anao tamin'izay. Avelao aza. Fa iny zao tapatapabe anareo izao malala. Tsy misy ninina kia. Mandehana miverina miakatra fa ho avy hitondra sakafo. Iraina. Akimbony ny vavanao ry fia. Androany ny farany atsondriny olo tiako hoe malala. Tapitra trany Marapitra amindry. keo anao ry fia. Fa misy inona fa tsy azoko mihitsy. Tsy tantoko tsony. Tsoriko amin'izay marina. Olo tiako Joary. Joary? Olo tindry ahoana fa vatoko any Joary. Kalavendrany ty. Paikady angalana eny arenandry fotsiny reny fa tsy tiandry izany Joary. Izany tiany. Tsy maintsy izany lasa vadiny avy eo. Maninona tsara? Joary? Ty vitanao ve? Marary sepitra Joary. Iraina. Mamela ianao fa lehilahy tsy vanina. Tsy mendrika amin'ny fitiavanao akory. Finarisiry Joary ny zavaniseho nanao krizy be indray nga Iraina sa reraky ny fety omaly dia nefara aty amin'ny hôpitaly. Ary aizy finy tsy aty amin'ny hôpitaly manampy an'se. Zany ve ho aty anay ny any an-trano izy. Iraina, na tsy ary teo anay ihany marina izany vadiko izany. Iraina. Mandeha any ianao, mandeha any ry Joary. Tsy te ahitanao intsony ela mpametaka ianao. Iraina. Tsy napoziko vitany samy mihitsy. Ndany ianao mandeha any. Mandeha ana. Mandehana mihitsy aloha sy mivoaka ry Joary ka jerengy Iraina. Efa kely aina kely mbola mitomany ihany mila tsy ateny intsony. Ndana mandeha mba mpilaminasy. Avy eo sy miverina rehefa tonotony izy. Iraina hoa, mifona moa ahy. Tena tianao angiahy. Iraina. Joary mandehana aloha mivoaka. Iraina, ary mitony amin'izay aloha ndry fefa ivoaka izy. Any fa inona sady ny olonareo nefa voamalina tao mariage. Lela, tsy vaniny Joary ry lanja. Ny arenako fotsiny nanam-patiny fa tena miarakaraka ilay lazainao izy fi. Nolazainy fia daholo marina fa teti-dratsiny izy ireo daholo za. Iraina! Dokotera! Iraina. Tena lozanao tao anaty alahelo tokoa ve zay. Mamiko loatra angenao saingy tsy mahay niaro mifankatiavantsika akory afa dia nisoparina ny fia. Inona mbola mampitomany sy mampalahelo be anao ohatr'izao? Tsy efa lasa an'izay ve ny ratsy rehetra? Za nefa nampitandranao tany am-boalohany hoe tandreny moa sao dia lasa pity aminy fa ho sahirana ianao Zao ny alehany rehefa tsy manaraka ny tegna. Afa fohy ranomasy eo. Ianao voaka andeha nalazy kely any ivelany ihany fa tsy tiako mahita anao ohatr'izao. Miala ianao izy, miala. Tsy misy mandeha mivoaka miaraka aminao zany eo. Nisaraka aminao aza zao no andeha ho ataoko. Saraka dia mily ve ianao fa ho afa miala amin'izao fotsiny? Aza mirediredy ry Joary Ka tsy efa azonao ve nirinao omeko anao daholo ireo arendreo. Dia avelao efa tratranao ny tanjona ko inona indray
na tamin'ny an-javatra anankiray iza tsy izy kitiako fa omeko anao avokoa. Ho antsika senao nge nanaovana an'ireny ilaiko ny arena fa ianao koa tsy miala amiko izany. Azonao izany? Vehivavy adala. Eto andoha-pasanao eto ary iraina no manovo ato fa tsy maintsy vitako ny valivatinao a. Na mify izany na amin'ilay joary tsy vanina iny. Na voiko azy ianao nefa dia izao ny hafaranao. Nandao an'ity tany ity tao anaty fangiry firiana sy alahelo. Eto ihany koa ny ampahafantarako anao ny fitiavako. Fitiavana izay nandoro tany anatiko tany sainge tsahako ny borahana taminao mba tsy hanimba ny finamanantsika sy ny fahasambaranao teo anilan-joary. Telo volana izay no nalasanao Riraina. Izaho tia nanomiaina raha mila tsy ho vitako intsony. Na nijery an'ilay mpamosavy vavy iny aza moa mahatsiravina. Ezaka manao an'izay mahafaly izy saingy tsy toy ny taloha intsony ny fiarahanay sy ve. Hafa ihany koa ianao Riraina. Efa lasanao tanteraka amin'ny fitiavako ka mety tsy hitepo amin'ny olon-kafa intsony. Joary? Inona? Inona koa ary tia kizitim-belona be ty Andro an'ny tontolo ianao efa tsy niteny mihitsy resahana. Andro efa haly eo dia mbola kizitina ihany. Fa misy inona ry Joary Tsy misy ninina fa mialahy ianao ry fifareraka ka. Misakorokorika ohatran'ny olona daly ireny. Miala ianao atoriako. Tsy azoko mihitsy koa hoe inona ary ny tena mahazo anao ka. Mba miezaka manantona sy manambitamby ianao ihany aho fa tena tsy tia intsony ve ianao Maninona tsy mamaly? Maninona raha tonga dia tsorina ry Joary fa leo anahy ianao sa misy vehivavy hafa ny ambadiko izao? Rehefa tsy tonga dia atoro ianao fa mbola imemenina dia aleoko mihitsy aloha mifindra ry amin'ny efitra ambadika arika. Tsy manam-potoana efa malena aminao akory Miverena ty ianao? Izany miresaka aminao Joary? Tsy nisy ny raharainy anahy akory. Haiko fa tsy misy vehivavy hafa izany ihany fa mbola ilay kiala Iraina iny ihany izao no anton'izao. Mbola manalokaloka foana ny lolony na dia efa tsy eto intsony aza. Aiza ve rangahy dia ady lava ohatry tao foana ny iainana atao trano ato. Ahoana ireny ataoko mba hampiverina fitiavan'ny Joary aty amiko hitako ny atao ka. Sady inona moa ny olana ny vola misy. Izay hoe ianao fa efa voafatotra eto amiko dia izay ny zavatra ataondry izay. Mila maily sy manongila tsofina tsara. Mila araka andry daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny orinasa io. Manomboka mikely indrindra io ataovy izay azo atao rehetra nanany fahatokisana amindry. Izany ve tsy sarotra be ry lanja? Ahoana ny atokisan'ny olona mbola tsy fantany akory? Ka eo mihitsy ny tena ilaivako ny fahaizandry eo. Mila maharitra sy malefaka ary manaraka tsaka sy andavany anjela izay ndry. Mila maineno azy koa. Ataovy izay alasa tanaka fanany indry. Zay fotsiny. Eny ariko. Aleo ary andeha. Sady efa miandry koa izay ny ao am-piasana. Ok Kisandra. Matoky indry efa mipetrapetraka daholo izay mipaikady rehetra. Tsy maintsy mivaly aminareo ny ratsy nataonareo fa tsisy hafa-maina izany fotsiny eo Mifinoanareo ny namako akaiky sy olona tiako mba hahafahanareo mikalabina amin'ny arenany.
dia mieritreritra nareo fa ho avelako amin'izao fotsiny. Eo mana fahanomboka androany ny valivaty. Miarahaba tompoko. Sandra, izaho le sekretera anao vaovao. Tonga dia ndana raisy ny asanao ary. Tsy mila resa be fa ndana raisy ny asanao dia vita. Hiasa neny alehanao aty fa tsy resaka akory. Dia idio varavaran'io rehefa mivoaka ianao. Eny tompoko. Tena ho mafy ny asandriry Sandra raha izao a. Olona sady tsy mitsikiny tsy mijery akory no entitra be. Matrina raha mba nitodika sy nijery akory izy. Na ny arahaba koza tsy mivaliany akory. Mba lehilahy inona koa ary tsony. Fa zao andeha hivoaka zao dia tonga dia an'ilo eto olo andro andeha voako androany. Raha piso vao miverina eo. Eny tompoko. Tsy napoziko koa iny voany teo iny. Za mbola lasa eritreritra. Hita mihitsy hoe tena taitra be. Ny fijeriny amin'io masika be ohatrin'ireny indreny. Lanja koa amin'io tsy mba mampiomana akory hoe olona masika be ohatrin'iny izany zoary izany ohatrin'ny hoe maivana be ery ilay asa mpanaovy lanja ka izao ny aty. Mila mifantoka tsara fotsiny rangahy. Tsy maintsy vitako izay nampanaoviny ahy. Ary izy ianao? Manahoana tompoko? Manahoana? Iza ho aho? Sandra tompoko. Sekretera vaovao amin'ny Sojoary. Ao izy? Lasa nivoaka izy tompoko. Nivoaka? Nivoaka aiza hoany? Tena tsy haiko indray zao ny amin'izay madama. Ianao ve sekretera dia tsy hainao izay misy azy? Vehivavy fendrana. Mba iza koa ary ny vehivavy iny. Hafahafa sady tsy mahalala fomba akory. Ary taiza ianao androany tontolo? Fa ataonao inona? Tany am-piasana fa tsy tany ianao. Rehefa mody atao trano dia ataovy ampy anao izay. Ary aiza daholo ilay sarinay sy iraina tamin'ny mariazy mipetraka tamin'ny rindrina ireny? Aiza koa ny teto ambony latabatra teto? No esoriko. Vatsy saina. Fa izany na mialalana ikitikidika ny sarim-badiko, Vadinao ahoana? Efa za zao no eto. Sady manalokaloka ohatrin'ny razana tsy hita fotsiny. Averinao amin'ny toerany daholo izay raha tsy tia hita raharaha amiko ianao. Atao izay ataonao fa za tsy amerina an'izany Dia miteny ianao Ahoana nipetrahako amina trano feno sarin'ny ravivaviko? Amin'ny olona efa maty. Ohatray, mahazo mandeha ianao rehefa tsy mazaka. Tranoko ity, izay ditiko no arahana. Tranonao ahoana moa? Niara-niketrika izao ihany. Ohatray, za mivady mariazy ny iraina. Daholo ireo nidika an'izany. Avy ere moramora izay dia tsy mila mikidikidika ninninina ato ianao raha tsy te horoako ato Tena niova tanteraka mihitsy Tsoary. Taizany teo amin'ny fiainanay izy mba ngasy-tanana ohatran'izany. Tsy velona tsy maty ndrirena fa dia problème ao afoana. Za mba nieritreritra hoe esoriko daholo momba ndry dia ho adininy ndry koinina akory. Za ndray tinina azo loza. Aonga Tsoary? Eny tompoko. Iza moa ilay mitady azy azafady ampilazako azy? Tsy mila ampilazana izany aho Za madame Fy. Za mivadiny raha tsy andry. Otry, fa inona ny ataonao aty? Hitady anao ako. Zanga tsy mba afaka mandalo aty ampiasana an'ilay olo tiako Sady misy resaka ataoko aminao. Afaka miandry any an-trano izany fa asa no atao aty rehefa tonga any amin'ny resaka. Tsoary Ianao aza zara mitendry rehefa any an-trano. Tsy mody ianao raha tsy alina be. Na te hiresaka aminao aza dia lasa ady foana. Ezaka mandamina fa tsy haiko tsony ka inona ary no ilainao fa maika hiasa Ka zao. Inona?
Ary mba jereo ary efa miresaka amiko hoe manomana fakandrivotra ny amoron-dranomasina ho antsika senao dia maninona amin'ity herinandro ity any Tomasina hamerenana indray ny fitiavantsika ako. Hitako hoe lasa rotoroto izany ny fiainantsika tato ato dia aleo mba miala sasatra kely. Zay vita ka mahazo mandeha amin'izay ary rehefa vita ny resaka ao. Ka ny hevitrako na tsy manam-potoana amin'izany ary fia be dia be ny asako. Tsoary aleo ho any ivoaka rehefa tsy ivoaka ianao mbola pesaka ny zavatra ao ataoko. Inona re no ataoko amin'iny lehilahy iny? Efa nataoko daholo ny hevitra rehetra fa tsy miova mihitsy izy. Aiza ve rangaka efa mba manao izay mahafalifaly azy ataony sakafo tena tiany, karakaraina tsara rehefa tonga any trano. Sao mba hoe hanao vakansa kely fa dia ferehevitra tanteraka mihitsy aka. Dia mbola nolekala tsy vaniny ihany no mahatonga an'izao. Aleo rangaha za andeha. Inona koa moa no sanonako ato? Manomboka izao dia ataovy anatin'ny saikely-ndrio fa za mivady ny Joary. Noho izany raha te hiditra ao amin'ny biraony dia miditra amin'ny ora sy taona izay tiako. Na manao inona izy na manao inona, mazava tsara? Eny tompoko. Aiza ihany ary Joary mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Antsoina tsy mandray telefona nefa lazain'ilay kalavendrana iny tsy miverina tany am-piatsana intsony izy ilay lasa tankio. Dia sanatria ka any amina vehivavy hafany. Fa izany aloha no izy dia tena tsy haiko intsony angamba ny ahazo anao ry Joary. Miaraka mamonjy any Iraina nareo roa kely fa ataovy tsara. Any ianao sady manana an'izay fatim-behivavinao any manana ny Iraina. Avelako hikorotana any amin'izay misy anareo any nareo. Izany kosa fa tonga ka efa saneniko mampiditra fiara ao anaty garage izany. Taiza ianao izao fa malala miditra ny trano? Sady amin'io mampivelona ohatran'ireny olona tsisy fotony ireny. Ahoanao inona izay nisy tsara anao ary mbola mody, mbola miaritra miaraka miaina amina mpamosavy. Joary Inona sao dia efa tizo tafahoatra loatra ny vavanao izany vadinao anie Inona manamarika fa vadiko ianao? Tsy manambady ianao izany Iraina ny vadiko fa efa vononao izy. Vehivavy tsy vanona. Miala ianao fa aza mikasikasika korangasy. Maharekoreko na mijery anao azy. Joary ahoana re nataoko amin'iny? Tabatabaina belobe, tambatambazina mivomay midigo-drambo. Fa ianao kosa aloha na hoaiza tsy afa-pela amiko izany ry Joary ianao dia airery ihany. Tena nahoana ny andro voalohany tao am-piasana tao ka? Tena enjana ary lanja. Fa ahoana? Ilay Joarynareo ohatry ny olona tsy mba mahay miara-miaina amin'ny olona izany. Vindavinda foana ny tontolo andro. Ilay vady indray ohatry ny... Fa ahoana ry Sandra? Ohatry ny alika rombotrako. Vady ny iza? Five? Aiza vera anga vao tonga ao am-piasana dia mba hanajaiko tsara nefa tonga dia menasy ny nataony. Sady miavinavina no milanjalanja aloha. Nampitandreminy anie hoe vady noho ny Joary. Dia ahoana ka? Dia afaka miditra ao amin'ny biraon'ny Joary izy amin'ny fotoana izay tiany. Tsy mahagaga izany fa mila mivonona amin'izany rehetra izany dry aza isana saina akory izay ataony sy teneniny ihany fa ny asa mpanaoviko indria natao tsara dia izay. Miala tao ndry rehefa vita ny asa rehetra. Tena ohatry mampatahotra ahy ny vehivavy indry lanjaka. Marina na ny fomba fijeriny fotsiny aza ny dia efa tena mampiorikoditra. Mila kalma fotsiny ho andry dia mila mitandrina tsara koa. Ary ao maso tsara daholo fotsiny ny zava-misy ao amin'ny orinasa io fa miainga amin'izay zava-misy ao ny anaovako ny valifatoko. Mila atao izay mampitotongana ny orinasa io. Mila akatona mihitsy ary io raha azo atao fa hifanana ny Iraina io ihany namono zareo azy.
ilaiko foana daholo ireo dia ito izy atao amin'ny kalatsovana iny rehefa tsisy arena mitsangana ntsony eo. Eny ary aleo fa arahako daholo ny toromarika nomenao. Okay. Aringainao andeha sahady. Ianao anina no manako sakafo maraina e? Atsinana ka. Aleo andeha asa fa mbola betsaka ny asa maindrina ao am-piasana. Ary tandremindray tonga manelingelina any ianao dia miteny azay. Tsoary vetivety aloha. Inona? Ary ahoana ilay zavatra niresahako anao tany am-piasana iny? Ovinona ny fotoana mety aminao andaminako azy? Efa miteny anao hoe tsy manam-potoana amin'izany aho Ka ilayntsika kosa ny izany ry Tsoary. Fotoana mba hiresahantsika mangina sady hamerena indray ny fifankatiavantsika. Sady ianao ny patron dia afaka manao izay tianao ianao na hiasa na tsia Zor fia. Aleo teneniko aminao mazava fa tsy tia anao tsony raha izany fitiavako izany ny andrasanao hiverina aminao dia antitra eo foana ianao. Tsisy an'izany. Tsy maintsy tianao na tianao na tsy tianao. Na ianao na tsy anizaniza. Ampihetsika ny aromotako mihitsy ianao ry Tsoary fa ataovy tsara. Andramo foana moa Miarahaba tompoko ny Tsoary. Izany dra mamaly akory izy. Na nijery ilay olona miarahaba azy raha tsy nataony akory. Na ny andeha hiditra eo amin'ny birao an'io aza tena mampatahotra nefa dia tsy maintsy hoentina ny reto dosia reto sy ny aviny. Aleo rangato dia hoentiko sao dia laso indray izy rehefa eo tsy laso eo reto. Monsieur Tsoary, misy dosia miandry anao reto ka ahoana ny atao? Mila alefa androany mantsy izy reto. Apetrao ambony latabatra eo fotsiny Eny ary tompoko. Dia katony ilay varavarana rehefa mivoaka dia tsy mandray olona mihitsy androany nizaniza. Na i madama vadinao aza ve? Nizaniza inona amin'izany teny malagasy mazava be izany no tsy azonao. Eny ary tompoko. Na dia ny andeha hitrahaka andreo dosia ireo amin'ny braony ao raha tena mampatahotra. Izy koa amin'io tsy niantso mihitsy nefa efa amin'ny 4 ihany izao. Ny anaterana ilay dosia nefa amin'ny 5 dia mikatona. Raha andeha taksi mbola ao amboteazy be koa. Aleo rangato dominany aloha. Izy na nivoaka ny sakafo atoandro aza tsy nataony akory. Ndry toa tsy mamaly mihitsy izy izany. Sa ve fa lasa nody fa izany tsy natsikaritra ny nandehanany? Mety tamin'izay nandeha sakafo angamba. Aleo rangato dia alaiko fa mety efa vitany angamba ireo Ndry toa mbola matory be eo ambony seza io. Sady mitazona an'ilay sarin'ny madame Irène teo amin'ny birao any teo. Iny fa taitra. Dry, fa inona ny ataonao mitsokotsoko atao amin'ny birao akoto? Azafady tompoko. Efa nandondona ihany eo fa tsy ianao. Ianao natory. Saika haka an'ilay dosia tamin'ny maraina fa mila terina alohany amin'ny 5 ilay izy. Nefa izao efa amin'ny 4 mahery. Mety mbola misy embouteillage koa izao any an-dalana any amin'izao ora izao. Mbola tsy vitako sini fa ataoko vetivety dia tonga dia miomana dia miaraka amiko mandeha moto ianao dia amin'izay vetivety. Lalako mody ihany koa manko tsinona iny. Eny ary tompoko. Mbola ao nga Tsoary? Salama tompoko madame Fi. Ie, mbola ao amin'ny braony ao izy ka. Arono Eny tompoko. Nandeha mivoaka nga Tsoary androany. Iza ny olona niditra sy nifandray taminy teo? Dia nisy vehivavy niantso izy sa tsy? Tsy nandray olona mihitsy izy androany aloha Raha nisy vehivavy niantso na tsy kosa tsy haiko indray ny amin'iny sady tsy manana zo anara-maso aza ny fa patronko izy Fa zanga miteny endriko hoe arao maso izy vadiko iny tsy mila jerijerendry akory. Mazava nga amin'izay ka tsy misy hoe ka
Vadiko iny dia izany tompon'ny orinasa ato. Dia izaho koa no mandroaka indrira tiako izany. Manomboka androany mila taterindray aty amiko daholo ny zava-mitranga rehetra atao amin'ity orinasa ity. Ny fihetsika rehetra ataony Joary. Na ohatra koa hoe mampiditra vehivavy hafato izy, na miantso vehivavy na misy zavatra hafa fotsiny azy. Miala tsia Madame Fy fa vao eo anie ianao no miteny tamiko hoe tsy mila mijerijery ny vadinao tsy mila manara-maso azy. Nefa izao dia ataonao mijery izay ataony rehetra indray Izay ataoko ataondry fotsiny atao dia vita. Tsy mila be resaka be. Ohatray, fa mbola inona ihany ny ataonao aty Tsy efa niteny taminao tamin'ny maraina fa tsy mila makaty ampiasanako ianao. Ka nandalo kely taty fa ianao tsy mandray telefonina mihitsy hatrinarenako. Sao dia maninona aty. Fa zavy zazakely ry Fia. Efa vony ianao. Ndao andeha. Ndao ariko. Maninona raha miaraka misakafo kely any ivelany tsika androany hariva Tsy ianao niresahako fa Isandra. Eny tompoko. Fa tsy azoko. Ho aiza nareo? Tena nanomboka ovinona ireo niaraka nody. Hoe tio gasy karaha io Sandra dia ndao andeha fa taraikintsika. Efa amin'ny efa-tro ra sasany izao. Joary. Joary dia efa sahanao mihitsy ny tsy manisy asiny miaraka mikala tsy vaniny iny sady amin'io sipanao ihany koa dia mody alainao hiasa ato. Ho avy aminao tsy mety. Ho fantatrao tsara hoe ahoana izany lohan'ny Fy izany. Monsieur Joary azafady sao dia manahirana hoe hiaraka aminao le vadinao mantsotra ny tena tezitra be mihitsy. Tsy maninona ny raha mandeha taksi Ampidiro ny kasika dia mekary ianao fa za mpampiasa anao fa tsy izy akory. Sady asanao le fa tsy hoe ampiaraka akory. Aleo fa za mandamy mazy rehefa any an-trano. Eny ary tompoko. Dia tena tsy voafian'ny fitson'ny fonoka ny foany mafy efa ty-ariana ny moto nentin'ny Joary Sandra. Maty tsy tratra ny Joary. Sandra kosa noentina haingana tany amin'ny hopitaly ary efa nasy fitsaboana zaza. Mampanaonao foana ny fitiavan-tena diso tafahoatra. Fotoana mamadika havana sy amonina olona mihitsy. Vitako izay ny valovatoko na dia tsy niaza ny lalana saky hitondrako azy. Hamotika ny orinasa sy ampitotongana ny fiainan'izy roa ny tanjoko. Ka ery zareo ihany ny famotika sy ny famono tao. Joary maty, finigihatra ny amponja mandritra ny 5 taona. Asa mety hiova ve izy rehefa mivoaka avany? Nampalahelo fotsiny Sandra. So ihany fa efa miarina tsikelikely izy ao. Enoko sy antenaiko ry iraina fa andrim-piadanana amin'izay no manomboka eto Velomary mandria-piadanana izany avako izany. Fity diso lalana. Tandara nosoratany Priskara Kotoary Manana.